Nanaiky kosa ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola ny Madagasikara fa tsy maintsy mahita 2 tapitrisa dolara amerikanina na 4 tapitrisa ariary entina mamono ny valala eto amin'ny nosy ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola ho an'izay fampandrosoana ny Madagasikara izay io moa ny tapaka tao anatin'ny fionan'izy ireo tamin'ny staffny ministeran'ny fambolena androany. Nanangona ny vaovao Lova Ramanatso. Misy nanohy ary amin'ny fomba lehibe tokoa ny antsoavy nataontsika malagasy, ny antsoavy nataon'ny ministera fambolena ary ny antsoavy manokana nentika tany amin'ny tany général FAO tany Roma tamin'ny voalohan'ny volana desambra tamin'ny taona 2012. Tao zany tamin'ny fivoriana teo dia nodinihana ny hoe ahoana fomba entina miady amin'ny valala ato anatin'ny telo taona. Ny fanapahan-kevitra lehibe no raisina itao dia ny hoe tsy maintsy fongarina tanteraka fongotra hatramin'ny fakany ny adiam-balala eto Madagasikara ato anatiny aorian'izay telo taona izay amin'ny tao mpamokarana 13 zany no ady mafy lehibe indrindra sahantsika. Kanefa araka valala teo dia tsy tsika malagasy rery zany satria tsy ampy ny enti-manana ara-bola hoentsika miady amin'izany ka dia nanaika ireo namana rehetra ireo fa amatsy volantsika hoentina mividy fanafody, entina mividy fitaovana ary entina manao ny fandaminana rehetra entina miady amin'ny valala. Kanefa tsy faly amin'izay ady lehibe amin'ny taona izay tsika fa hotohiziny zany amin'ny taona 2012 ary faranana amin'ny taona 2012 ary ao anatin'izay telo taona iadivana amin'ny firongatry ny andiam-balala zay dia mitotaly 41,5 millions de dollars ny vola tapaka fa ilaitsika ao anatin'izay zany le hoe 22 millions de dollars voalaza teo amin'ny taona voalohany ity. Zay ngamba raha fehezitra ny telo foy ny fiaraha-midinika teo ka mbola mana mafy ny fisaorana ary manatitra ny fankasitrahana ireo mpiara-miombonantoka amintsika